nandroso sosikevitra amin'ny tokony anatanterahana fifidianana filompokotany mialohan'ny irosona amin'ny fifidianana be ny tanàna ny antoko AMF 3FM tare ny révérend Rénal John ndre manampy sadraborona fataratsika azy toy izao ary ny faneokevina manoloana ny safidy tsy maintsy atao amin'ny fametrahana be ny tanàna zay misahana zavatra maro sy misy hevitra sy tetika maro amin'izao fotoana zao dia amiko zay efa mieritreritra fa hametraka ny anjara briko eto amin'ny renivohitra Madagasikara dia ny Tananarivo ka amin'izay indrindra no everitra fa tonga angamba le fotoana hampatsivina zay tompony andraikitra any ministère-ny an-tany fa io président mpikotany zay chef village azy amin'izao fotoana zao dia olona nyteny reny ka maro ny zavatra misy kanefa dia amiko tsotra le izy raha tena handala ny demokrasitsika ataovy aloha ny fividianana any mpikotany ka mba olona voafidy mpikotany no hitatana ny zavatra atao na eo tanàna na ifandraisana amin'izay mbara tonga fiezana zay indrindra no mahatonga milaza fa atahorana ny zavatra satria raha nisy filazana fa misy fiaraha-miasa ny chef-mpikotany tamin'ny filazam-baovao fa ahafahana mijery zay zavatra fandaminana dia matahotra hoe sahoalanao tena indray izay anaovana terrorisme eo anivony toerana misy ary zay tsy tiatiany chef-mpikotany dia hataony izay fomba handemenan'le olona ka amiko zany raha tena hiditra amin'izany fividiana zany tsika dia mba everitra fa tonga saina ny vahoaka fambahoaka ny olona zay toteny ary indrindra manana maizy azy eo fokotany no engana amin'izany fividiana zany